tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana eto amin'ny ity onjam-peo mamitsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray ankehitriny manolotra anao izao fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina izao. Ary dia eto izay dia manararoatra manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika, satria tena sosiny tsara no atolotra antsika mandrakariva ny mba hampandrosoana ny fiainana-tokantranontsika, mba ahafahantsika tena manana fifaliana sy fahafinaretana ao anatin'izany fiainana-tokantrano izany, satria sambatra tsika nampiavahan'Andriamanitra tamin'ireo zava-boary samihafa manana an'izany fiainana-tokantrano izany, ary tsisy olona tsy manana an'izany fa enina dia sanatria ireo olona izay mety hoe tsy manana trano ipetrahana fa tsy maintsy eny amoron-dalana no mipetraka, dia misy ankohonana foana ireny olona ireny. Izany indrindra mahatonga antsika hoe mifampizara ahoana ny fomba atao mba ahafahantsika manana fifaliana manoloana ny toe-javatra sy ny trangam-piaraha-monina maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainantsika. Tamin'ny herinandro ity tsika dia nijery manokana any amin'ny hoe ahoana ireny tokony atao manoloana indrindra ireo hoe tokantrano anankiroa samihafa lasa nitambatra, izany hoe efa nanana tokantrano ilay rangahy na ilay ramatoa, na efa niteraka ihany koa, satria efa nijerentsika teto hoe tsy voatery hoe nanambady inge izy no niteraka, fa mety hoe tonga le fiteny hoe tsy nanambady mihitsy niteraka tsy nanambady, ny tena marina izany tsy nisy lehilahy niaraka taminy dia nefa nisy mananjanaka, na koa hoe vokatry ny miaraka ry zareo fa tsy neken'ny ray aman-dreny, dia rehefa teraka soamantsara dia nalain'ilay lehilahy lay zanany. Dia efa nijery loha hevitra anankiray tsika tamin'ny omaly mahakasika indrindra izany hoe ahoana ny atao anatin'ny fiaraha-monina mety tsy zanaka naterakao ilay zaza, fa androany kosa indray dia hoe ahoana ireny atao raha ohatra ka tsy rainao niteraka anao na tsy reninao no niteraka anao ireo ray aman-dreny izay mitaizanao ireo. Mety zavatra misy dia izao, tsy nafantatra ianao hoe tsy io dadanao na io reninao io ny tena niteraka anao, fa mety efa nanambady tokoa ny ray aman-dreninao fa nafenina ianao izany zavatra izany. Fa rehefa lehibe ianao, mety manomboka eo amin'ny 12 taonanao dia manomboka tonga saina ianao, satria manomboka mamaky ianao dia hitanao tsara, harenao tsara ny manavaka hoe tsy anaran'ny dada no misoratra ao anatin'ny kopiako, na tsy anaran'ny neny no misoratra ao anatin'ny kopiako. Ahoana ny tokony ataonao manoloana an'izany, satria mety ho soka be ho anao izany zavatra izany, ary voadona tena mety hodona maharary any aminao mihitsy ny mahafantatra hoe tsy ray aman-dreny niteraka anao ane io izay nitaizanao io. Dia andao jerentsika ny mety zavatra misy anankiray, raha ohatra moa hitanao fa tena tianao ilay olona dia tena tokony tsisy olana, na dia tsy voasoratra ao anatin'ny kopianao ary ny anarany, fa zavatra anankiray hoe isaory an'Andriamanitra dia isaory be dia be izy nitaiza sy ny karakaranao, na inona mety antony andeha atao hoe araka ilay teniko teo hoe tsy nivady ilay mamanao sy ilay dadanao niteraka anao, fa nanaiky kosa ilay dadanao izay niteraka anao hoe hosoratana amin'ny anaranao, dia izay no mahatonga ny hoe ny anarany no mipetraka ao amin'ilay hoe ray niteraka. Dia ianao anefa tena tsy nahafantatra raha tsy efa hoe iroso ohatra andeha hanala CP ianao mety 10 taona teo na 9 taona teo, eo ianao mahatonga saina hoe ny anaran'ny dada Torahanina nefa ny anarana misoratra atao anatin'ny kopiako Torahanina. Ahoana ny tokony hatrehanao izany zavatra izany? Izay hoa ilay zavatra anankiray hoe tena mila misaotra an'Andriamanitra ianao, dia mila manontany ianao, ary ny tena tsara indrindra dia aleo ilay rainao no anontanianao, satria raha tianao izy hitanao amin'ny fihetsy ny olona afaka mifampiresaka tsara ianareo mianaka, dia ny tena zava-dehibe dia ny teny hoe na dia tsy niteraka ary ianao dada dia tiako foana ianao. Izany zavatra izany hoe voamay mampitombo ilay fitiavana ianao ary voamay tena hikarakarahanao azy, fa dio mihitsy no hoe satria tsy hitanao tao anatin'ny kopianao na tao anatin'ny fiankonanao izany no hoe io ny ray niteraka anao ka andeha ho tsiratsirainao ianao ary tsy niteraka, fa dio izany zavatra izany, satria tena nimba ny fifandraisanareo mianaka, fa zarara fifandraisanareo mianaka tena mba mety, satria izay indrindra aloha jerentsika amin'ny tapany faharoa hoe mety misy indray nefany efa hatramin'ny voalohany mihitsy no tsy nety tamin'ilay ray kelinao ny fisianao.
mety zany zao le ray kely foana no jerena aloha tsy nety tam'le ray kelinao lay fisinao de eo indrindra zany somary olana aminao ary eo hoe lasa profo ao anatinao hoe ary zay zany ve no mahatonga nyty raiko ty lasa tsy tia zay ve zany mahatonga nyty dadako ty ohatra mankala satria na ny devoirako tsy jereny rehefa mba misy fivirin'ny ray aman-dreny mpianatra tsy mandeha zatsy mba vidianany na kilalao ary indrindra moa mety andeha atao hoe niteraka izy mivady sy le reninao de enao tsy mba voajery mihitsy fa le zandry foana no voajery raha izay le zavatra mitranga de miresaka neny ianao de tena tenenao neny hoe tiako foany dada satria vadineny na de eo azany hoe tsy izy no teraka ary tena mangatà fotoana reto koa zany mitodika amin'n'iray mpianakaviana sy nyray mpianakaviana tratran'izany tsy misy afa-tsy mifampiresany ary indrindra tsy misy afa-tsy mifampifantarana an'ilay zaza ny zavatra tena marina izany no anisany tena hoe mitondra fifaliana lehibe tokoa eo anivony zany atao hoe tokantrano izany fa andeha hojerentsika indray hoe raha ohatra indray ary ka reny kely le izy zany hoe le reny de enao zany tsy nafantatra hoe tsy otiko ny kay ny reninao fa nandritry ny taona maro de nieritreritra anao fa tena reny niteraka anao io fa araka le teny teo hoe io enao voakako hoe ny anarany ianina nefa ny anarana misoratra ry ianina raha ohatra moa tsy isy olona nareo inge de vao mahay mino fa tena hoe tena vao mahay tianao lay reninao satria tena zany tokoa ny atao hoe reny nge tsy voatery le tena niteraka ny reny fa be deabe ny olona azo atao hoe neny reny rehefa tena nikarakara fa mety mifanohitra amin'izany koa nefa ny zavatra nisy ao anatin'ny tokantrano tena hitanao hoe tsy tianao le reninao tena tsaronao mihitsy zany hoe ahilikiliny ianao ary rehefa aveo tena tsapanao hitanao amin'izay hoe ay ve tena zay zany no antony mahatonga azy ty manilikilika ary tsy miraraha de tsy misy afa-tsy ny hoe miresaka amin'ilay dadanao ianao satria zao ny zavatra anankiray teneniko io dadanao io koa nge mba sahiran-tsaina tiany ianao tena tiany ianao satria zanany ary matoa izy nakanao na tamin'ny fomba inona no mety nahatongavanao tao anatin'ny io tokantrano io de tena fitiavana ianao andeha atao hoe nariny le reninao tokoa ary ianao tena misy ange zany satria tezitra le reny tsy nalainy vady de nariny hoe io zany ateriko aty aminao de tezao ny zanakao de nitaiza le rangah de nanambady azy moa izy ny tanteoriana de tsy mbola nampifantarina anao le zavatra de io am'izay le miteraka olana lehibe ao anatinao satria hitanao tokoa hoe tena tsy tianao tokoa le reninao le renikelinao zany le tiako tenenina eo de le ray zany tena hoe sahiran-tsaina de ampio dadanao ampio izy satria mafy be zavatra mahazo azy ianao tiany fa zanany fa itsy koa ane ka vadiny ary tsy vitany hoe vadiny fa mbola misy zanany koa amin'io vadiny io de izay zavatra zay no hoe mila mifampiresaka ianao sy ny rainao aza mankahala n'lay renikelinao naoviana fa vao may animba zavatra zany zay havananao amin'io reninao io no tokony ataonao le renikelinao zany ny zavatra anankiray tena tokony himasoanao raha fihesiko ny zavatra mifampizarantsika amin'ity andron'io ty de izao mety ho fantatrao tapoka ny hoe ity marina ny ray niteraka anao fa tsy le mitaizanao ao ankehitriny na hoe ity marina no reny niteraka anao fa tsy lay mitaizanao ao ankehitriny na inonina mety antony fanahinina nataon'lay rainao niteraka anao no mahatonga anao tsy afaka nahita le reninao raha tsy zao vao nafantatra ianao mbola tsy tamin'ny masonao akory ary fa fantatra hoe ianonao ny reniko fa mety tsy fananiny koa de ohatr'izay koa mety ho fananiny le reninao na mety tsy fananiny koa na inonina antony na tonga hoe tsy fantatrao le hoe tsy io no niteraka anao io rainao na reninao ray kely moa zany anavahantsika azy na reny kely zay niteraka anao de tsotra ihany aloha ny zava-dehibe de ny misaotra an'ireo ray kely na reny kely natoinona mety tsy toetrany fa na de ny fijanona anatin'ny tokantrano sy ny afahanao mbola mianatra amin'ny sakafo ary
tena zava-dehibe. Marina tena mila fitiavana ianao, nefa azontsika jerena amin'ny lafiny zavatra anankiray mbola ho toizantsika eto indray ao anatin'ity herinandro ity zay tena tokony ho ataonao sy mba hahafahanao miaina amin'ny fitiavana ka tsy sanatria olona voadona ianao ka maharatra dia handratra olona indray rehefa misy olona miaraka aminao na tsy ny olona miaraka aminao ihany ary fa manodidina anao. Voafetra moa ny fotoanantsika fa dia izay aloha ny azona tolotra indray tamin'ity androny ity. Misaotra anao ny safidy niaraka taminay, mametraka ny veloma mandra-piona, mirary sondrindra ary dia misaotra ny dolia zay tety amin'ny lafiny teknikintsika. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna.